Katroka tsara ny amin'ny valora river Bejery Ajaina manolotra ny arabo mba ampirarintso antsika Bejery ny tokatrano any ny sambana raha palala ny vaovao eto amin'ny fahitalavitra ma TV dia mirary anao izay anaraka ny fampalalana vaovao hatramin'ny farany ny tontolon'ny tsy fandriampahalemana avy hatrany ary saron'ny polisy pirenena ny efadahana maka ny tranony mpitandrina lala rasendrasina filohan'ny fiangonana FGKM ny eliniaiko ny eloka vitany moa izy efatra amin'ny rahalahy ireto ary mbola misy ny namany iray hafa karohina amin'izao fotoana izao fanadidina hoentin'ny rotsy rakotondray eo amin'ny sary ny mamirasoana ivo vokatry ny vaovao azo tamin'ny olon-tsotra no nahatratrarana ny iray tamin'ireo jiolahy izay nanafika ny pastera lala rasendrasina mivady tetsy Ambatoroka ny 15 volana janoary lasa teo. Ity iray tratra moa no nanoro ny toerana misy ireo namany izay teny Itosy ary dia niraisy potsiny izy ireo. Ny 27 volana janoary lasa teo arak'izany no nahatratraran'ireo polisy ireo efada mbola tanora dia tanora tokoa ireo jiolahy satria manodidina ny 13 sy 14 taona izy ireo. Ny aiky ny eloka vitan'izy ireo moa ireo nanao ratsy. Ny antony nanafiana anazy tompoko dia niditra zay nisaoty tamboho ary avy nisaoty tamboho zay tompoko dia niditra tao amin'ny tranony dia namohan'le gardien teo tokotany aloha dia rehefa tatra le gardien dia le gardien ndray no nasiana nandondona trano tao ambany ary taitra tao le mpiasa mpanampy anay pastera mivady dia mivonitra rano ary rehefa vonitra tompoko dia niditra tany pastera tany ambondriana tany ambondriana zay dia teo zay tompoko no nanomboka resaka nakavady pastera dia jery ny vola sy ny firavaka tao an-trano ary ny solosaina. Eny tompoko kasamanay tompoko tiamana tompoko no kasihanay ny vadiny pastera. Za tompoko loatra nahita an'le mouvement tao amin'ny pastera fa za tao amin'ny vadiny pastera dia tao amin'le mpiambina ambany fa za tsy nahita ny tetika efa voamana venanareo sa misy olona naniraka anareo? Tsisy naniraka tompoko ary tsy voamana le izy. Nisy tamin'ireo jiolahy ireo no efa niditra amponja no nialatra moto ary izao mbola mamerina ny asa ratsiny izao indray. Vola mitetina 4 tapitrisa ariary moa ny fantatra fa lasan'izy ireo miampy volamena izay efa namidiny. Tratra niaraka tamin'izy ireo ihany koa ilay vehivavy nividy izany volamena izany. Mbola misy amin'izy ireo mbola karohana amin'izao fotoana izao.